misy koa manao extra, manao zavatra tafahoatra fa ny lehibe nanome baiko no hoenjentsika dia ny général Ravalmana. Je vais aller au bureau. Ah, d'accord. Oui, j'habite là et je vais aller au bureau. Et on vous empêche d'y aller? Ny lehibe mpanome baiko ny zavatra zay nataon'ny gendarme no tompona andraikitra. Ka ny gendarme nanatanteraka baiko aza disogna ary aza raha gneloka. Fa ny tena nalaza nge za tsy fombako dénigré lehibe fa efa trop loatra ny nataon'ny général Ravalmana na Richard. Efa tsy anatin'ny groupe na commandement gendarmerie mandeha mibaiko élément egny sur terrain. Reny nanimba ny gendarmerie fa tsy reto bandikely reto. Ary zaho aza fa niteny tamin'ny lehibe ny G6 dereko anareo zandra. Nasehonareo eran'izao tontolo zao fa capable atsika rehefa manao zavatra. Fa ny lehibentsika ary tsy tena ny lehibe ny G6 fa général Ravalmana nampiasa anareo amin'ny zavatra tsy tokony atao zay ny diso. Ka eto zany mon colonel Faneva aitsikely zandry ny teninao fa tsy fotoagnany fifandrangitana zao fa fotoagnany fiarahana. Za tsy ady amizandroko mihitsy satria ianao zandra maliova mahalasana atsika teo raha teo fa nifampiresaka fa ny ampitandremako zao tandrema magnenjikenjika hoe gendarme sy ny vady aman-janany reo tsy tompona andraikitra tamin'ny zavatra nisy fa zay fitondrana tonga eo hampiasa izy ireo efa nampiasa ny fanesesy tany aloha tagny fa zao anjarany sasany koa nampiasa azy fa ny fiarovagna ny gendarmerie araka ny teneniny général Faneva moa colonel Faneva bon hazo général zany anao ato mbola tsy gendarme anao zandry za fa gendarme mbola tsy niaro gendarme anao za efa niaro gendarme ka na hiaro anao na tsy hiaro za efa miaro ary hiarovako hatrany farany mitovy amin'ny teninao hoe aza anaovagna sangisangy amiko ny fikitikitihagna zany corps ny gendarmerie zany fa io sala miretraretra misy manao ny asany misy manao ny asany misy koa manao extra manao zavatra tafahoatra fa ny lehibe nanome baiko no hoenjentsika dia ny général Ravalmana. Lesona zany hoe lesona lehibe ho an'ny hoe mpanao politika tena misy fetrany misy fetran'ilay hoe fianterana amin'ny vola amin'ny basy amin'ny tena hoe fieverana ho tsy maty manota tsy miaino tsy miraran'le tena hoe tombontsoam-pirenena dia io zao no zavatra mitranga ary ninninona atao tena hoe tsy misy maharesy an'izany lerim-bahoaka zany any ny tarafana zany rapport de force misy foana hoe rehefa matanjaka ny herim-bahoaka tonga saina ihany koa ny tafy-bahoaka ao anatin'le izy tena hoe rehefa mahatsapa zany rehetra hoe raha mikorina malagasy marary ny firenena tonga foana ny fandraisana andraikitra ka zay fotoana zao dinganareo any vita raha hoe ny zavatra mitranga iny zany fa hoe ahoana ny fomba tena hoe hijerena sy hianarenana ny firenena amin'ny lafa maro misokatra ny hoe ady hevitra maro samihafa mikasika an'izy io mety hoe fikoanando fa kankevitra maro lafy satria na reto hoe re zareo eo amin'ny fitantanana aloha zany amin'izao fotoana zao dia hoe iaino sy andray an'ireo hery-velona samihafa eto firenena ahafahana hoe manangana ny rafitra samihafa manodina ny fitantanana ka zay le isan'ny hoe zava-dehibe sy mila petraka tsara mba tsy hiverenan'ny tranga tahaka izao tsony mba tena hoe anorina firenena am'izay tsika fa tsy anorina fanjakana miorina amin'ny hoe vola basy korokoro-pividianana risoriso sisa fotoana zao zakazaka moa le izy zany hitako raha fahalamanana dia ny zavatra misy inona zany zao misy inona ny fiatraikan'le izy ny fanamarana voalohany sy ny fanapahana voalohany raisin'le ataontsika hoe flankevitra zany zay tatana ny firenena zay tarihan'ny colonel Mikael dia ny fandravana reo rafitra vatondra lalam-panorenana akoatra ny antenera-pirenena foana ny sena foana ny fitsaravim-bola lalam-panorenana foana ny CENI foana ny ACDED ary foana ny fitsarana avo zay aloha zany ny anankiray mijanona amin'ny toerana ny antenera-pirenena azo an-tsaina mihitsy ny antony satria dia hiditra amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa andaniana ny tetibola mpanjakana ho an'ny taona 420 ny antenera-pirenena amin'ny nanomboka amin'ny talata
mety ho antony anankiray zay ny antony miaram-pirenena koa nazo lezaina ihany aloha fa institution légitime sy mireprésente ihany loha io zany ny vahoaka amin'ny akapobeany inona ny tena mety matombarana fa hoe ny fitondrana ny rava teo zany no namolavolana lay tetibola ho aroso hamaly ve le hoe etaetan'ny fitakina ve le tetibola vo andeha eo zay moa le dignana hoe mandeha ny elefi de mandeha ny LFR zany hoe misy fantsina an'ilay tetibola raha ohatra ka mandeha atsefatsefany eo tsy maintsy risony zany ny laza ihany koa zany tao anatin'ny fanapahana voalohany zay niraisin'le ataontsika hoe filakevitra hitantana ity zany de ny hoe 4 volana eo no aretan'izany fitatana zany ro tanterahanao anatin'izany daholy ny lasitra ndrafetana anorenana lay firenena zany hoe ro androm-panjakana isy ny fifidianana zay ho atao de ao anatin'izany eo zany lizy satria etsekelany zany de hoe ao aloha zany ny azakazaka eo sy ao de mba mahazo toerana fa ny tena tokony ho asa ary ny tokony ho vaindohan-draharaha de hoe ahoana ary no hananganana an'lay firenena tena mifototra amin'le ataontsika hoe fahamarinana ary tsisy iny hoe zanak'ala hafa mamaly ny zavatra teny akanja sy ireo ataontsika hoe fitakena maro samihafa any zany zao ny tena tokony andanina andro anaovana fikaonandoha ary ahafahana manara satria ity tezamity ity zany ny tena ho antony eo zao no antom-pisiny de hitandro ny fahalemana anaty zany reo tokarazany hoe sotoavina rehetra fifanajana fihavanana sy ny sisa io tsy hanao grand projet hoe téléphérique io tsy hanao grand projet hoe autoroute io tsy hanao fanometraka ary efa nresahana ihany moa zay am'le hoe ny sosialy zay aloha ny antom-pisiny zay sanasongadiny filohampanjakana aloha zany omaly hoe tsy sary latantsika ka hoe afaka tonga de ampanatena be hoe zao fa ny resaka hoe sosialy arak'izay teneny vidéo zay ny resaka jiro sy rano sy reo hoe zavatra tena maika aloha zany no hojerena ao anatin'izay de zay hoe fametrahana rafitra zany hoe tsy ao anatin'le fananganana sy fanorenana sy fametrahana fototra sy lasitra zany tsika afana hoe manova sy mandamina ny firenena de tsy afaka tonga de hoe ampanantena be fa hoe dingana makany amin'ny hoe ny zavatra mitranga ihany koa zany de hoe miparitaka any moa zany misy hoe satan'ilay tetezameta mandehandeha iny ve no isa tsiny za aloha mahita fa ny zavatra rehetra de tsy maintsy misy ny atao hoe projet na texte satria ao anatin'ny fanorenana zany zao tsy maintsy hoe iny aloha ny lasitra de inona no ahitsy inona no ampina ao anatin'le izy raha ny fahitako le fomba fiasa zany de hoe tsy andeha irobaroba aloha ity tetezamity ity fa hiezaka ife satria fanambarany teo fa mba hiarovana an'ilay hémorragie financière le hoe tena io kitapom-bola mpanjakana io de tsy maintsy anao an'izay fifehezana zay zany raha ny lojika an'le zavatra teto de tsy maintsy ho taratra zay lay fomba na ny firafitra na ny fomba hitantanana mandritra n'ilay fotoanany tetezamita fa ny tena asa zany ho an'zay tena hoe tia tanindrazana efa zava-dehibe aloha zany hoe nahita vaholana ny samy malagasy hatreta fa tsy nisy hoe fidiran'ny avy any ame reo vondrom-paritra le hoe mampiasa n'ilay principe de subsidiarité na COI na SADC na Union africaine na ny hafa tsy niditra an'izay de efa nahita vaholana ny samy malagasy azo lazaina fa io zany le vaholana efa zava-dehibe zay ahoana ny capitalisena zay mba tsy isin'le hoe indray fa misy tanam-bahiny hitsofotrofoka na hiditra ao anatin'le izy mba hafahany satria hitako hoe zava-dehibe ihany le fanazavana nentin'ny colonel Gervais raha io am'ireo ataontsika hoe tananakavanana raha zay no madika azy any colonel Michael tao anatin'le izy hoe ao anatin'ny fandrafetana tsika mila ny stratégie ahoana ny mise en œuvre an'izany inona ny réalité manahoana ny contexte zany no andrafetana ny zavatra ihany ndresahana fananipiteny ihany ny colonel Gervais zany mikasika an'le hoe momba ny amin'ny angovo manana ny tsy mirorotsika ahoana tsy ahafahana mampiasa an'io amin'ny fanamorana ny zavatra ilaina amin'ny zavatra ato anaty de zany rehetrarehetra zany ao anatin'le izy ary mino fa mety hoe noho le maly no fahafanganana de ohatrany hoe tany ankapisato ny ivim-piaonana fa saripady aloha raha nitoby miaramila fa mety manomboka amin'ity an'io ty
de tsy ohatsony satria zany tombo miaramila zany de tokony tsy resahana politika satria fa politika aloha zany resaka manomboka eto adia mety efa iova toerana zany omaly moa zany teny amin'ny lapam-panjakana symbolika io teny Ambotsoroatra nanaovana an'le déclaration mety efa any ve zany no andray an'le tohiny raharaha ao anatin'ny hoe lamina ametrahana zany ataontsika eto tanatezamita satria tsy maitro fehezana ihany ko tsy moramora ihany ko reo ataontsika hoe rehefa zatra ny tsy labolabo fa ny galabona sy ny sisanysina hatra ny fitondrana teo aloha Andry Rajoelina fa tsy maintsy mbola mety itsipachipaka kely eny any izy aloha mandrindra ny fotoana rehetrarehetra ohatrany hoe rano mavy de marapatonga aloha monsieur décanté zany ny fotaka mandrapadio tsy maintsy mbola jerena zany loha tsy maintsy mbola ifehany zany ihany ko satria na ny mpiteny ihany ny colonel Michael raha tery amin'ny 13 mai tokana fanamana mikasika ny jiro hoe iverina le délestage satria anapaka ny jiro ny sasany mety zany ve le zavatra nitranga tany Mahajanga hoe tiany amin'ny toerana tsy tokony irehitra nyrehatra tapoka tamin'ny alina de eto Antananarivo efa nisy apahany efa nampiomana zany ny colonel Michael mino fa efa mahafantatra izy ireo amin'ny fomba ifehezana zany fa ny tena asa araka nambara teo satria tsy maintsy andray ny mpiantsika ry tokana falimanana zany ny tena asa zany manomboka teo de hoe ahoana ny hevitra am'le hananganana le Madagasikara ataontsika anaty farangisosina vaovao mifanaraka mamaly ny fitakiana sy ny etaetan'ny maronisy de ny vahoaka zany amin'ny ankapobeny de any zany tokony andanina rondo satria tarihana ihany no ataonyty rafitra tetezamita ity fa ny tena asa lehibe de ny any amin'ny andrafetana amin'ny hoe satria ivoaka eo zany ahoana ny lalam-panorenana ivoaka eo zany ahoana ny lamina andaminana ny fifidianana resaka anatin' zany eo anatin'ny lalampana zany iza ny rafitra hitatana ny zany rehetrarehetra zany de zao zany ny efa tena tokony mino afa fa misy manana projet na texte mikasika an'zany ary tokony efa arindry zany référendum constitutionnel ve le atao inona le tiana ataony hoe misy constitution fédéraliste mizanitry fa misy miresaka an'zany constitution ohatran'io ihany fa mamevana kokoa ny any aminaty hoe décentralisation inona le tena resahana am'to hoe décentralisation ny atreto matsy de mivangongo aty amin'ny foibe ny vola fa anarana fotsiny le hoe tsy njarana any amin'ny faritra ny hoe faritra eo satria atreto de tsisy olom-bafidy eny anivan'ny faritra fa olona ny tendrena inona marina le atao décentralisation sintsy ahoana ny amin'ny fanabeazana io fampianarana ahoana ny amin'izany université zany ahoana no ahafahana manome ataontsika hoe ialana satria ao anatin'ny resahana eto zao de hoe mba tsy hisy tsony ny ketrana trano ny népotisme ny resam-pianakaviana sy ny sisisisa fa mba halalaka kaety koa zany de hoe famolavolana tetikasa zany zao no tena tokony irona ny tanora ihany ko hoe amolavola tetikasa mba ahafahany samy malagasy fampitokony samy malagasy de mba hoe samy malagasy manao an'le izy de maromaro ny tetikasa mety makasika eny amin'ny fambolena io mety amin'ny fiompiana io mety resaka atao zavatra io mety amin'ny lafiny fizantany io mety amin'ny lafiny jony sy ny sisa zao zany de efa tokony miainga ary tokony ho fanainga an'zany ny zavatra hoe ny dingana tratra atreto anaty mila capitalisena ny zavatra ny aki zany atreto fa tsy lozan'zay tsy azakazako hoe mba meose zay meotoeran'zay misy tsy lozan'zany fa eo koa de minotsika fa tsy maintsy ho tonga le hoe zay rehetra mandray anjara ao anatin'ny tetezamity mifiditanana de tokony tsy rotsaka hofidiana am'zay fifidianana ho avy tokony azavy zany atreto ihany koa inona fiatraika amin'ny ataontsika hoe fanapakevitra dingana sy ny dingana vita atreto zany ry tokony famana tsisy aloha zany le fifidianana sénateur tokony tanterahany amin'ny faraika amby folo volana décembre ho avy eo mazava loatra ny amin'iny satria na ny sionia rava ny senara teo rava mbola isenavy ao anatin'lay rafitra vaovao zay ijoro zay tapaka reva avy eo arin'ny référendum zany ny asa lehibe miandry ary tokony ikonan-do dieny zao eny ary toy ny fandarana raha fa misy antso vonona efa mamety toromarika ny technicien fa misy antso raisina anao miaraba miaraba zalahy sikano etitoy arapainako zay sendretrareto atananao fa naikeso matsara n'le raika am'seo azo intsika manaraka zay de nititenenina aloha de momba ny préfet nangataka famelana tena miala tsiny misy le préfet fa réquisition rehetra nataonao teto natonga ndreny zavatsy manatiny tanin'ny hôpitaly tany naty WC maty tany natiny rehetrarehetra maty natonga ny raha nandrika teto amin'ity fahatanalamangy ty tena tsy haiko aloha fa raha ekeko fa kristianina
fa raha zavatra nataonao kosa tsisy famelana avy amiko mangatan'Andriamanitra raha omeny ianao fa raha izany mafy loatra nampitondrainao analamanga na gesta ianao zany raha ho azy dia na ianao Nebukadnezar na ianao Farao ka tsy fantatro sy mety azo famelana dia ianao sa ahoana tsy fantatro fa tena mafy loatra nampitondrainao analamanga ianao ry préfet tsy vita amin'ny fifonana rangahy fa engany mba tsy nitaranakao mivaly amin'ny zavatra nataonao tamin'ny tahan'Alamanga fa mba ianao nivaka an'izany hanomban'Andriamanitra anao tena mifona ny teny an'izany fa mafy loatra zaza tsy manatsy ray volana mahery ve ny maty vokatry ny réquisition nataonao tena mifony dia manaraka izay le rangahy moa mbola miseho tsy mbola nisy tatanaty ny enimpolo taona hoe président république nentina tamin'ny kesika tena zava-baovao zany teto amin'ny firenena todika aty za masony zao tontolo zao président république nentina mikesika ohatran'ireny nentan'ireny tena aianao président miverena tanàna verena ianao fa miandry ianao vahoaka misotra zalahy zay anatin'le hoe fanorenana ny firenentsika ny processus mandeha zany nandingana aloha zany de hoe ho avoaka avokoa reo gadra politika ka zay amin'ny lafan'ilay hoe tsy mety ny hoe ifanentsika sy ifamotika alava eto fa fakana lesona ihany koa ny zavatra rehetra mitranga amin'ny lafan'ilay ihany koa raha ny hoe fialantsiny sy ny fifonana no hoe maharavina ny zavatra rehetra tsy nisy olona nandeha ny gadra tsy nisy olona nygadra tany amponja ka zay mila jerena tsara le zay anahoana tokoa ny dawara fifihezana zay miaraba manao any nanakory sala nanao any salama miaraba mbola sy tena vonina izy efa tena mahino anao zay miaraba tompoko ratsiratsy kely ohatrany ratsiratsy kely izy gamba ry technicien fa lalaloha vaintsika fa makano toerana tsara natsika anao na mandeha anao le miteny io de sarosarotra kely le mety resaka réseau ngamba izy zany ny aloha zany ny zavatra tsapako tsy haiko le fomba ale satria hoe ny mila capitalisena zany ny zavatra aky hoe ny dingana vitantsika hatreto a de manana hevitra ny malagasy ary ahitana zavatra makany amin'ny mampahomby le hoe mifampiaino zay le fifampiainony zay a de tsy tokony ho ravatsony zany zay fa tokony ho tazomina hoe miaino de mandravina de mandrafitra de miroso hatrany daloha raisiny ty miaraba tompoko manao any za zany misofran'le rangahy teo na miafatra amin'ny préfet de koa mba afaka amiko anao c'est le préfet mon général vous êtes militaire qui fait rafta la guerre est une sorte de sport dramatical endurance à la fin à la fatigue à la paresse de niana apiko hoe à toute ambiance tena zana fitambaramila mansanao apito fa tena tenenko avao fa vo maty ngamba kely volana le cadrement nandevana zay cadrement ako zay vo maty vo angana ngamba kely volana zay ka tena marina mangatahana famerana amin'Andriamanitra monsieur le préfet zany aramila sy amany ratsiny ratsy raha samy miaramila se force tsy ao anatin'ny keseky zany fa zay mba ingaviko aminao hoe manatona anao par silence an'le olona zay narasana na amin'ny maty fa ny fibaboana modirary mon général zay mba mety avoara mon général faiza avokoa zany mbola mety ho anatin'ny fotoanana zany moa zany zao fa ny tena zava-dehibe ary tokony fatoana araka nambara teo de hoe anorina Madagasikara vaovao isika inona no anao zany de mazava loatra araka nambara teo mahanana lalam-panorenana de ao ihany koa reo lalàna andrafetana andreo karazana fifidianana anao anatanterahana reo fifidianana maro samihafa misy moa zany hoe haute cour de la rénovation zay zany no asolo ny ACC aloha zany mandritra nyty rafitra tetezamity ity ho hitantsika ihany moa zany ny fivoarany mandeha makany amin'izany fa isy ny olona ao anatin'ireny rafitra ijoro ao anatin'ilay fitantanana vonjomaika amin'ny transition fa io zany de hoe ametraka ny lasitra mba ahafahana te manangana le fifidianana ary amin'le hoe tena Madagasikara ao anatin'le rafitra demokratika de ny fifidianana zany zay ny tena zava-dehibe ao anatin'izy ary zany tena tokony aisiny adihevitra manomboka eto hoe ahoana no Madagasikara toy ny ahoana fampianarana toy ny ahoana fanabeazana toy ny enina
fandrarana manao any sintsisa miaraba tompo salama miaraba salama tompo salama mba mandray anjara kely am'le izy raha daoary amin'ny resaka décentralisation zany no tiako mba hidiradirana kely mafimafy satria amin'ny décentralisation zany supposé-tsika samy resaka pêche ka io resaka pêche io zany reno velomana permis de pêche de sy maintsy Antananarivo nanaovana azy atao ino ary le directeur régional ny pêche eran'ny Madagasikara tsy ahavita délivrance na permis de collecte satra tompo eny ary zany le zavatra tokony hidiana hevitra anie hoe inona satria tsika zao mbola tsy manana mihitsy anao fédéralisme ve tsika zay misy mivoy sa anoe le décentralisation fa anatsara io amin'ny endriny ankehitriny io anatsara an'le resahana sy endriny ankehitriny io zany le mila hiadiana hevitra ao anatin'le fametrahana sy ananganan'le firenena Madagasikara vaovao ndao satria salama